Miarabato, akory ranandry, akory sa, mbola tsara, akory lie. Mivaovao antsika androany, aza adinina nefa ny manao j'aime sy miabonné ny chaîne antsika, misaotra tompo. Antsika jiaby tompo, ny vaovao misongadina avy hatrany no fakafakaitsika. Mikasika ity tovovavy kely voalany be ny tanàna, misy namono tany Ambavaloza, any amin'ny faritra Fianarantsoa iny no horesahantsika anio. Raha iverenana ny zava-nisy dia toy izao: lano be ny tanàna tao amin'ny kominy Mangatamboangy ity tovovavy ity, hanandeha namonjy ny lanonana fametsahana ny Samboady ho an'ireo be ny tanàna voavoalany tamin'ny faritra iny. Tany Ambositra moa no nanateaterahana ity lanonana ity. Rehefa niverina nody izy ny zoma 2 Febroary dia izao nisy namono teny an-dalana izao teny Ambavaloza. Mbola voatanora eritserony tokoa ity be ny tanàna lavo ity, satria mbola tsy feno 30 taona akory ny tenany ary mbola tsy manambany. Vao tsy ela koa no nahazoany diplôma mahasazy famazy. Araka ny vaovao re dia tsy sambany izy no voasakana sy voaroba medaly tamin'ny lalany iny fa fanondroany izao. Tamin'ny voalohany moto 4 zareo no voasakana tao ka voaroba avokoa ny entana teny amin'izy ireo: vola, finday, kojakoja samihafa tany anaty sakosy. Lefina hono no fitaovam-piadinana ampiasain'ireo mpanafika ireo tamin'izany. Tsy novonony na nokasiany reto dahalo tanana ry zareo tamin'izay, nalefa mifotsiny. Araka ny fitantaran'ny tompoko vavy Narindra ity moa tamin'ny fahavelony, raha ny tantarany zava-matetitranga tamin'ny faritsy iny ihany ny tenany, dia nambarany fa mahafantatra azy ireo tsara ireo dahalo any amin'ny faritsy iny. Izany hoe olona monina sy mipetraka tsy lavitra ny faritsy eo avokoa izy ireo, satria nisy fotoana koa mantsy araka ny nambarany ihany tamin'ny fahavelony, ary tamin'ny fotoanany fahazazany dia voasakana ry zareo amin'ny lalany iny ihany. Alefan'ireo dahalo fotsiny anefa ry zareo tamin'izany, ary nisy niteny mihitsy aza moa tamin'ireo dahalo hoe zanaky Monsieur le maire ireo fa avelao azakitiana. Adidiny tsara ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany ka notantaraina. Taty afara nefa dia tsy nanisy haja izany tsony ny dahalo fa novonoina avokoa rehefa manao itona ny asa ratsiny, na ny be ny tanàna io na mpitandro filaminana olon-tsotra. Araka ny fantatra sy ny vaovao voaray avy any an-toerana moa dia faha 4 amin'ireo be ny tanàna tany an-toerana maty ity tovovavy ity. Dia itokola Mera Goto, tokola Mera Manatsoa ny rainy ity tovovavy ity, izay efa be ny tanàna tao ihany koa ary maty nisy namono toy izao ihany koa. Izy mianaka zany dia samy maty noho ny fitiavana ny tanàna honenany. Mampalahelo, tena mampalahelo ny zava-mitsangany amin'ny faritsy iny. Mitodika kosa mpitondra fandrakana ny tena. Vao tsy ela akory izay ny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Dagonos TV no nampiseho ny video mampiseho ny fihetsika-ireo mpitandro filaminana sasatsasany zandary naneho hery sy fampijaliana ny mpianatra nanao ny hevitra teny Ankatso. Hafatra ho any arena zanaky ny Flo Andry Rajoelina moa no natao lohateny tamin'izany. Mpianatra iray no voasambotra tamin'io, kanefa dia zandary mirongo fiadiana efa 15 lahy no nitaritarika ilay tovolahy mpianatra tsy misy fiadiana fa tanaporo. Natao landrakisoa, mbola notsielarana tazery napatoriana tao ambany sizan'ilay fiara nitondrana azy no mbola nohitsakitrahana tao mandra-pahatonga azy tany amin'ny tombony zandary. Tsy ela koa izay ny fampisehoana démonstration de force nataony mpitandro filaminana teto Andrenivohitra. Ny sambotra sy ny tifitra ireo jolahy telo teny Andotapena fa mahavita sy afaka mandrisy ny totakely ny jolahy ireto mpitandro filaminana ireto. Ny zavatra manitikitika dia ity: maninona no tsy aparitaka any amin'ny faritra fantatra fa mafana na koa antsoina hoe faritra mena ary zalahy ireo fa dia toby eto Andrenivohitra eto avokoa. Rehefa misy anefa ny filazana fanao fihetsiketsehana ny mpanohitra, ny mpianatra, ireny ry zalahy fa avoaka taterina amin'ny camion mihitsy andrava izany sy anakana izany. Ny faritra isehoan'ny famonoana olona, fangalarana omby, ny kidnapping izay efa matety pitranga ary mandava-taona mihitsy anefa tsy ahitana ny zalahy reny. Zandary zara raha misy folo ka betsaka indrindra no mba any amin'ireny toerana ireny. Tsisy fiara, kiraro-piranilona no eny an-tongotry ry zalahy. Izany ve no entina miady sy mianenjehana ny jolahy sy ny dahalo? Atao inona ry zalahy be kitana, be galona, be kibo ao amin'ny toby ireo? Tsy mbo afaka
afaka moka ny tetikady entina hanendrehana sy anafoanana ireny va ary zareo ireny sady faly mandray karama sy fanolotana rady isataona izao. Misy lehibe ny androm-pandrakany iray izay aza moa dia mireherehery hoe nianatra momba ny feheza miady tany amin'ny école de guerre tany Frantsa. Ny tenany niofana manokana momba ny ady amin'ny fampiorohorona na ny terrorisme. Andriamatoa jeneraly io ampiasao aza ny tsaikefa noratovanao tany io kiravahanao galona maro io hoentina isamborana ireo olona mahavandoza eto amin'ity fireneny ity. De izay vahoaka no itehaka voalohany amin'ny vokatra azo. Fanontaniana faharoa, sao de misy resaka ambadika politika izy ity. Izy mantsy dia nitondra ny filatsahany tamin'ny alalan'ny etikety mahaleo-tena na indépendant. Izy lany be ny tanàna iny. Tsy dahalo koa no nitifitra hoy ny maro satria dia olona nahay sy zatra mihitsy no nitifitra azy. Satria nahoana teo ambany sokany mihitsy ny bala no niditra. Zany hoe tena olona zajara tokoa no nahavanina ilay fitifirana. Fanakanana lalana moa no nahafaty azy izao. Ary tombana ny mpamakafaka politika fa efa teti-draty no manina meloa izy ity raha ny fitrangan'ny zavatra niseho tany atoerana satria fisakanan-dalana roa miantoana no nisy. Zany hoe raha tsy naomby ilay voalohany dia ilay faharoa efa vonona koa saingy efa ravan'ny zandary ono ilay sakana faharoa. Iza no ao ambadika izao raha resaka politika qui profite les crimes. Ho hitantsika eo ny tohan'izy ity fa amaranako azy dia miondrika mpanajana eo anatrehan'ity miaran-doza ity ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Dagnos Television sy ny tena ary makahery ny fianakaviany. Mankahery ireo tsaboina rehetra manerana ny nosy kosa eto amin'ny Dagnos Television. Veloma vetivety indray tompoko.